eo amin'ny vaovao ny fahasalamana korsany dia renim-pianakaviana iray marary avokafoka no mila fanampiana amin'izao no ny fandindina maika dia tsy maintsy atao aminy. Fanampanazavana mikasika izay indrindra no tateriny Claude Arasolosan sy Mamy Rasoanaivo. Efa lomboka tamin'ny 2011 ny Tsesarana misy fahasombana ny poumon cocos. Efa maro ny fitsaboana nataona andritra an'izay fotoana izay fa amin'izao zany tsy misy fanafana intsony ny fanasitranana azy fa tsy maintsy ho esorina ilay poumon. Izay ny vahaolana farany. Efa be dia be ny fitsaboana natao dia efa be dia be ny vola lany. Dia fandidina ny esorana an'ilay poumon nefa lafo dia lafo, maro dia maro ny vola ilaina amin'ilay izy. Dia mpangatana torotanana amin'ireo izay malala-tanana afaka mba manampy amin'ny fanatanterahana an'ilay fandidina. Tena tsisy raisina intsony eo an-tanana izany. Nefa tokony manana hopitaly amin'izao fotoana izao, tokony efa tsy hiandry ela intsony ilay fandidina fa noho tsy fisiany hoentim-manana izany dia mbola eo karokaroana ny vola hoentina manatanteraka an'izany. Efa nasain'ny dokotera manao bilan pré-opératoire rehetrarehetra fa mbola tsy misy mihitsy ny hoentim-manana dia miankina amin'ny opérateur izany izay vao afaka miverina amin'ny hopitaly manatanteraka ny fandidina io. Dia izay ny antony mahatonga an'ilay fangatana fanampiana amin'ilay malala-tanana izany. Dia raha mba misy afaka manampy dia afaka mandrotsaka izy eo amin'ny compte vola 034 51 748 59 na Orange Money 032 96 748 79.